dia nikoroan'Andriamanitra amin'izay ny fitenin'ny olombelona rehetrarehetra. Za eto hiteny aminao fa tsy ny fiteny ihany ny voakororoka atao, satria rehefa voakororoka ny fiteny dia naparitaka Andriamanitra amin'izay ny olombelona rehetrarehetra nanerana ny tany. Tsy ny fiteny ihany ny voakororoka atao, fa nanomboka atao Andriamanitra, nanomboka ny olona, nisy ny olona kelikely maso ny sasany bebe maso. Nanomboka atao Andriamanitra nanao tarehan'olona, sasany maranidranitra, sasany petapetaka, sasany fotsifotsy hoditra, sasany menamena, sasany mainty hoditra, sasany mavomavo. Nanomboka teo dia miparitaka daholo ny olona rehetrarehetra. Ny tena tanjon'Andriamanitra hoy ianao tamin'io, ambarako aminao fa tena avaka ny olona voatsotrahana sy ny olona voaozon'Andriamanitra. Anavaka ny olona voatsotrahana sy ny olona voaozon'Andriamanitra ny tena programany tamin'io. Miparitaka ny olombelona rehetrarehetra anerana ny tany. Hoy aho taminareo hoe malahelo ny tena aminareo. Za malagasy fantarana kiama dia nidina nakaty Afrika. Tsika Afrikanina reo, zany mampahanitra velona tsika kristianina reo, Afrikanina reo. Fona ny teny izany fa zany ny marina. Fantarana kisema sy jafeta nakany Eropa, États-Unis, reny aziatika rehetrarehetra reny. Reo firenena tsy ritintsika ireo, fa itsika ilay taranaka voaozina. Ary mandrakitiny androany eto Madagasikara mbola tsy mety mahita masoandrotsika. Larana faharoa tsika sa fahatelo maneran-tany, fahatelo amin'ny firenena rontsata. Alohan'ny farany ozy izy pastera Tarina Kato, voalohany avainy amin'ny farany. Inona ny tsy misy eto Madagasikara, inona ny zava-misy eto Madagasikara? Zay tsy manana politika, fa ny zava-misy hitatsika. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra ho andevony ralahana izy. Tsy mivahiny ve ny gioka ny areneta? Ny anjara amin'ny malagasy anie ilay miandro mofo topaina anankiray zaraina efatra isaky ny zoma. Ny anjarantsika anie dia miady lava, sahiran-davitsika. Ny mahatonga an'izany dia tsotra be ihany. Rehefa tonga Jesosy, hono izy ny tenin'i Jesosy nampitondra teny tamin'ny apôstôly Paoly izy. Tsy misy intsony jiosy na jentilisa, tsy misy intsony na andevo na tsy andevo, fa iray ihany tsika rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Iray ihany tsika rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe ny atongava amin'ny fitahiana hamerenana amin'ny lohan'ny iray ny fiainany raha malagasy, fiainantsika kristiana dia izao ny fiverenanao amin'ny Jesosy ihany. Raha tiatsika ny atonga atsika ho tafavoaka velona, satria tsisy intsony ny andevo sy ny tsy andevo izy ny tenin'Andriamanitra. Tsika tsinona voaozina ho andevo ny rahalahana izy. Ny fiverenanao amin'ny Jesosy ihany. Fa mampalahelo fa nisy ny tompon-daka eran-tany malagasy raha ilalaody, raha ifamosavy. Zany ny spécialité amin'ny malagasy zany raha tsy fantatrao zany. Ny alina raha tsy toetra ny gasy, za malagasy zafady amin'ny teny an'izany. Jerevana vazaha vazaha rehefa mahita vorona manidina dia lasa saina amin'ny vazaha mandinika ny vorona iny. Na raha mampanidina n'ity vorona ity, dia niany eo dia vorona milanja 3 kilô 4 kilô rangaha dia tsy menjera, tsy manina, dia mipetraka fotsiny ery amin'ny habakabaka ery dia tsotra ny ohatro fotsiny ny elany iny dia eo tsy mihetsika. Na raha mahatonga ny tsy menjera hozy izy amin'ny vazaha, mandinika eo izy, mandinika dia andoranga mba hamorona zavatra ohatrin'iny. Navita izy sa tsy navita? Navita amin'ny vazaha. Europlanina tangenantsika io anie hoe hainao ve fanalavana ny avion? Appareil volant imitant oiseau naturel. Nalaina tahaka tamin'ny vorona manidina ny europlanina tangenantsika iny. Zany mampiasa saina amin'ny vazaha. Fa ny gasy mampiasa saina anazy. Rô vao misy anankiray tafita na ao am-piangonana ary, ataovy enjerana iny.
asivodiny micro vao miteny eo iny dia mitsindray araka mianjera amin'ny tany hafa baraka eo. Zany ny spécialité any gasy fa tsoroko aminao. Raha vao any amin'ny fiarahamonina misy olona anankiray navidy sprinter ndana andehanany amin'ny eny-rangory ankalao an'ilay ody tena mahery indrindra atao vao mitsatoka mianjera amin'ny tany. Zany no mampiasa sainan'ra malagasy. Ka zagaga ianao raha ohatra ka ohatra zao ny afaratsika. Ary ny tena loza le kristianina natenaina mba hitondra fahazavana. Le kristianina natenaina amin'izay hijoro. Tsy te hiteny le natenaina inona ivavahana moa dia lasa maninona. Hitsikitsika ivavahana, lasa papango mifoaka. Le kristianina natenaina mba hanavitra ny firenena, hanavitra ny ankohonana, hanavitra zao rehetrarehetra zao, manondrana daholo. Zany eny mahatonga antsika ohatro azagaga rahalahy, azagaga ranabavy a. Eto Madagasikara ve ianao dia ny sinoa mampanofatrana, aiza misy malagasy mampanofatrana any Chine. Zany voalaza amin'ny Baiboly. Tsy hoe makahala sinoa antsika manambitamby vahiny raha ny tena marina. Jereo ny karana. Ny vahiny miazakazaka maketo. Clandestin eny ankamaroan'ireo vahiny ireo. Tsisy taratasy ireo satria maniny eto misy ny arena. Ireo olona volamena amin'ny taonina ane mivoaka eto isa-taona. Fa tsy mihinana amin'izany ny malagasy na raikilao ary. Satria tsika ane voaoziny. Manompo sampy mihodina atsy, hazo hafahafa mifaniriny dia iny dia ivavahana. Tena zanahary teo izy dia iny ivavahana eo. Misy hazo izay tao tokotaninay manao ohatro zao. Dia hafahafa ilay izy, fo amin'ny maraina jerevako efa tantely sy bombony eo ambany eo, lozy teo. Zany ane raha malagasy e. Azagaga ianao raha ohatro zao ny fiafaratsika. Samy saina zao ihany rahalahy. Samy saina zao ihany ranabavy. Maninona ny olona manitsaka amin'ny volana amin'izao tsika miteniteny zao? Maninona ny olona manitsaka ny planeta Mars? Inona mba vitatsika malagasy mba manontany ianao? Fanjaitra raha tsy vitatsika. Ty akanjo anaovako ty avy any an-dafy ty. Zany no marina. Toy izy ianao hoe malagasy rehefa manana cotona sy ny sotema. Aza miadaladala raha lasy ranabavy. Masinina avy any an-dafy reny nafarana fa ianao le maketsy fotsiny ataonao le manana dia manjaitra. Zay ny ianao fa orona tsisy sainy malagasy miasa amin'io na kely ara fa atodohana vazaha daholo no miketriketrika amin'io. Satria tsika nataon'Andriamanitra vao tera za tena teny rahalahy, tena mifoko ny tenenako. Valiny teny taona. Andorangatsika mbo tena hivavaka amin'izay. Andao tena hiova amin'izay manomboka androany. Miainga amintsika ane, miainga aminao tonga eto androany ity ane zany. Miainga amintsika rehetrarehetra zany, tsika rehetrarehetra. Za zao tena miteny fa raha tsika rehetrarehetra ny tena mivavaka. Zay ne le voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tena mivavaka ozy izy nivavaka amin'Andriamanitra. Jereo tsara le toko 420 tao. Andriamanitra dia inona ozy izy? Fanahy. Inona nanoratany an'ilay fanahy? Efa lehibe. Zay ny lazainy eo. Ny dikan'io efa lehibe io fanahy masina io raha tsy fantatrao. Fanahy masina io dia mitady mivavaka amin'ny fanahy ozy izy sy ny fahamarina. Inona indray le fanahy faharoa? Ahoana nanoratany azy rehetanao? Misy baiboly eo ambany masonao eo. Efa kely nanoratany azy na zanatsoratra minuscule. Ny dikan'io indray dia toetra. Andriamanitra mitady olona tsara toetra hivavaka aminy raha izay no tianao ho fantatra. Andriamanitra dia fanahy masina ary izay mivavaka amin'Andriamanitra tsy maintsy mivavaka amin'ny atsara toetra. Izay na tonga amin'ny baiboly miteny. Hoy izy ilay mpahay lalàna anankiray ny resaka tany Jesosy. Mpampianatra ô, didy manahoana moa ny lehibe indrindra amin'ny lalàna rehetrarehetra. Zao nanamaliany Jesosy azy. Zao no teneny. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ozy izy. Fa maninona ny teneny amin'ny fo rehetra rehetra. Be da be ny kristianina mivoafitaka amin'izao. Misy asan'Andriamanitra zao ary. Andao andeha. Ahorona ny akanjo dia lasa. Misy tafika masina ary. Andao andeha. Za miala tsiny raha lava tsy afaka fa ty misy vola. Ohatrina ny ilainareo. Za manana katikatara. Za manana anina. Tsara zany. Inona maratsy an'izany?
meko volonareo. Dia izy mieritreritra fa rehefa vita izay dia mahita an'Andriamanitra izy. Zany tratran'izany rahalahy ranabavy taloha fa sofa nampahafantaran'i Jesosy anaminy marina. Mihevitra fa rehefa mandeha manao asan'Andriamanitra dia vita izay dia hoe efa nakasitrahan'Andriamanitra iny, efa mahita an'Andriamanitra. Diso be zany. Tokana ihany no ahitanao an'Andriamanitra rahalahy azy ranabavy. Vola tsy ahitana an'Andriamanitra. Ilaina ny vola fa tsy larana voalohany zany. Fa ny ahitanao an'Andriamanitra dia tokana ihany, tsy misy afa-tsy ity dia ny fonao. Zay maninona ma? Zay madio am-po mahita an'Andriamanitra. Ny fo ihany misy maso ijerevana an'Andriamanitra. Raha vao maloto zany ny fonao aza manantena hita an'Andriamanitra, kaina nena loto ny fony. Ahoana nahita an'Andriamanitra? Ianao tam-piangonana be fiolonana ohatrin'ireny izay vao mahavita sprintera ny olona lazaina fa nangala-bola tao am-piangonana. Alohan'ny tsaran'izy Jesosy zany raha nangalatra izy alohany, ao avadika iny mandraka any izy amin'ny miantsana be miaraka amin'ny sprintera iny raha vao vola nangalariny tao am-piangonana iny. Aloha isy Andriamanitra ny fabrique ny comptiny ihany fa ianao aza mandoto fo. Fa sao dia miara-tsy mahita an'Andriamanitra miaraka aminy eo koa. Indray ilay olona tsy nangala-bola akory fa endrikendrika fotsiny fa vokatry ny fialonana. Zany anie io Andriamanitra mitady antsika io e. Mitady tiavo izy ny Jehovah'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Aza tiany fa ny fono mibaiko ny saina, ny fono mibaiko ny fanalo. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe anaka atolory amin'ny fonao ary tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana fa avy ao ny evin'ny aina. Avy ao am-po no evin'ny aina, io mila tandremana indrindra. Ny fono mibaiko ny fanahy. Rehefa tsara ny fon'ny olona anankiray, manina izay ny fanahiny? Tsara fanahy izy izay. Efa mandrehitra ny fonany antsika, tsara fanahy ny olona iny. Problema ho an'ny kristianina ane manao kiotofety sy mahakay. Ny mpanan-karena te hanampy manitra kiotofetsy. Mody mipitrapitra mampalahelo, misoloko fotsiny idiranao amin'ilay mpanan-karena. Voadona ilay mpanan-karena tsy mety mametsoina dia olo marina raha ny tonga ao aminy eo. Efa voko. Zany zao ny kristianina ahoana nahita valim-bavaka an'i Jesosy amin'izany raha lahy sy ranabavy. Gazakaga raha ohatry zao foana ny fiainantsika malagasy. Satria zany ny toetra antsika. Ny fono mibaiko ny fanahy, mila tsara fanahy amin'izay ianao, mila tsara ny fonao. Ary ny fanahy no mibaiko ny atao hoe tsara fanahy dia tsara toetra, raha ihany ny fanahy sy ny toetra. Ny fanahy indray no mibaiko ny saina rehefa avy eo. Rehefa tsara ny fanahin'ny olona anankiray dia manina izay ny saina? Tsara saina izy. Ary ny saina no mibaiko ny vatana. Rehefa tsara ny saina dia asiana manao zavatra tsara amin'izay ilay olona. Fa rehefa ratsy ny fony, jerevokaina ratsy eny ny fony dia naninona ny toetrany? Ratsy toetra izy. Inona ny porofo fa ratsy toetra izy? Sady ny alina izy. Jerevy tsara fa ny alina ny rahalana izy dia miporofo ny kaina mihitsy zay, mibaiko ny fanahy izy ny saina. Ny fanahy amin'izay no mibaiko ny saina. Ketriketrika teo ny saina dia ho vonoko tiranga. Samy nanatitra fanatitra izao ihany ko. Hitanareo mibaiko ny saina amin'izay ny vatany. Namon'olona ny hafarana. Zany eny mahatonga ny ato am-piangonana azafady ny fitenin'ny tanora. Lasa be da be mampime. Ratsy toetra. Za tena hiteny ianao. Avalony miaraka amin'iny taona 20 sy 20. Miara-tsy toetra rehetrarehetra. Andaontsika teny hivavaka amin'izay. Andaontsika tena aseho amin'ny olona. Nampalahelo anie. Fa voalaza. Fa ny fiangonantsika no anisany hanandratra amin'ny malagasy. Zany raha ho tanteraka nahoana. Tsika samy mangataka, samy maniry. Mba ty fiangonana ity ny joro mihitsy. Hoe zany izay raha tena mivavaka. Fa naza me tsara vela tsy manao ohatry amaranako azy. Satroka iresaka eto foana, izay fa zatra miteny ela be mantsy. Ndre mandeha. Izay avy any Ambomangarovana. Feno doany any. Doany raha doany ny sainao any tsy voisanao. Dia ndia hivavaka atao amin'ity fiangonana anankiray amin'ny fiangonantsika izany dia nandeha dia miampita vala Paris zay. Tazako ery avy repitary namako. Avinandro tao amin'ilay doany. Avinandro tao amin'ny doany ngarainy dia ilay sôry tananaovany vimbininy tamin'ny tanana ohatr'izao mbola lena. Izy tsy mahita anahy fa za mahita anazy mbola ery ambody ilay tendrombohitra dia fata ihany ndre avinandro tao amin'ny doany. Vavaka io
fa eo amin'le valapary mifanena tsisy antosirana ko valapary tambary aty fa nahitanangy arainy dia le sori tanana fenina voalohany aty ariana aty aloha dia mba hoe afenina ho ny avinandro taonydano fa ny lohany ary mbola mando be averina fa vendrana be angambany aty dia meme fotsiny ianao rahalahy mitandrema zany eny antsika kristianina nandalo tao amin'izany doany zany endre mandeha vehivavy tena nilatsaka ny ranomasoko vehivavy sady mitrotro izy no mibaby mandeha tongotra 3 kilometra ny andro mamay be za nandeha moto ndeha hoany avaratra be mangarova any any amin'ilay ambom-piona nalahelo aho nahita anazy mianaka dia nijanona ajanona matsy an'ilay mitondra ilay moto izy nareo hoata nydoany aty zay fa maninona ho ainao no hoata marary ty zanako ty fa maninona ho any hoentinao aty fa maninona ho ara-piandro no alainao aloha ady vato ny tena mananina ao anao tsy mihinana Jesosy mihina zany kristianina izy izy zany izy tsy tapaka mihitsy isan-kalady hitanao zany tsika sady mekavy mekavanana izany Jesosy hiasa aminao amin'izany aloha mba tsy ho ata amintsika FPVM misy an'izany raha misy tsy FPVM mahaino an'ity teny ity aza metaladala mandeha ny amin'ireny doany ireny tsony zay mpandeha tany taloha ainay io vao mamindro i dia efa fantatray tanànanay koa feno doany jery ny fanaovana fanompo-tsampy raha ampianarinao manao an'izany haiko zany fa za tsy ampianatra fa raha hianatra baiboly ianao dia manatonana za zao efa olom-baovao efa lasa zavatra taloha ary zay tena hijoro ho vavolombelona amin'izay zara larana bavy tena mitaonanao mihitsy mahatonga amin'ny valim-bavaka tsy mety tonga amintsika iny dia lasa any Jesosy nomentsika tsiny ka le Andriamanitra tsy mety mamaly vavaka ianao raha sady maketsy makeroka inona ny Andriamanitra maly vavaka aminao fa za tena miteny aminao fa raha tena mivavaka ianao Andriamanitra io tsy adala io rahalahy tsy manary mandrakizay zany io maranako azy tena maranako azy dia izao maherezitsika raha ianao le efa tena nijoro nitoro ny filazantsara nandeha tamin'ny fahamarinana kosa dia ampahery anao mbo ifampitantantsika mbo ifampitantan'ny toro ny filazantsara andao tena hitorinana mihitsy zany fahatsarany Jesosy zany tsy misy tsara fa tsy Jesosy io petsaka ny expérience hitako raha za manokana nresahanao tamin'izany fiainana fetrehana ady zany fa raha nisy ny mpanompon'Andriamanitra ny atrika ady mafy tafiditra tao anatin'ny Jesosy zany fa ty zao hitanareo mitory teny eto aminareo maninona zao amin'ny forme be ny za zao zay amin'ny forme be miaraka amin'ny Jesosy kinona ny tsiritako zay volan'ny olona avy nanompo sampy ary fa le marary ary fo mahita ny sasa mitaingana katikata raha mandeha manompo sampy mandeha metsena le kalesa kely reny na atosika dia ianao mipitrapitra mividy anana ery amin'ny dabotany ary anana ihany ny anaran'io rahalahy na ary na ary inona ny azakazahana andeha hanompo sampy any zao ny olona efa nisy olona nijoro vavolombelona mantsy dia sahako miteny an'ity fa tonga ty amin'ny fiangonana mihitsy zao ny framason manambitamby vola amin'ny sakosy mpiandro namako anisan'ny reberebe ny tamby zany mampanitra velona nareo kristianina ny tony i Jesosy io zay zao tony maninona satria maninona mitsiritra le mahita ny olona manosika le kalesa mividy dober izy amin'ny boritra amin'ny vidiana dia iny mampitsiritra anao inona vadiako ado amin'iny dober ane ronjato dia mahazo efa jato fiaino mofotopainy hoano aniny ianao zay tsy miala amin'ny Jesosy zany ndao rahalahy ndao atomboko tsika taninanandrano fiangonana FPVM fa raha tsika ireny tena mijoro azoko antoka fa tsy lohany tsy farantsontsika fa lohany amin'izay ary tsika tsy le mpindram-bola lava intsony tsika indray mampisambotra treta amintsika neny arena rehetrarehetra sa tsy marina zany ary ianao io koa raha tena tapa-kevitra ianao raha nandalo zavatra sarotra ianao tamin'ity taona ity hitaona 324 hitondra fitahina manao amin'izay fa izao aza miala amin'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any mahereza rahalahy mahereza rahalahy malona zany tenin'Andriamanitra zany dia tsisy natateraka an'izany tsika dia hitsangana dia hifona amin'Andriamanitra
Jehovah ray maro-po azy ty sy mamindra fo zany ataontsika ny andiny voalohany ihany a ny andeha hifona amin'ny tombontsika ny amin'izany tsy fataterantsika izany. Jehovah ray maro zay ty asy mamindra fo miaino ny atako mba mamindra fo vavakisika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Nambara ny teninao, naseho ny fanoharana maro samihafa, ahafahanay mandiny tena tokoa fa ny fahotanay no mampahantra anay, ary lasa voasarona izay ka tsy mahita ny fahazavana sy ny fahasambarana ary ny arena. Fandroany kosa ianao mampitodika anay aminao, ao aminao ny fahasambarana sy arena tsara indrindra ho anay. Eny, na dia mety mahantra azy, na mety mahavomavo azy, fa manam-piadanana kosa mananao dia mba mendrika ny andovalanitra. Mifona aminao satria tsy tanteraka ny malagasy rehetra milona ao anatin'ny fanompo-tsampy, miaina ny fiainan'izao tontolo izao, makafy ny fiainan'izao tontolo izao, milona ao anaty fahotana tanteraka hankalasa tsy mahita ny mazava. Dia ny vahino ny Jesosy zany manjaka ny fiainanay dia malahelo ianao. Fona aminao zay, mamindra fo aminay ary mamelany erikay. Mampianatra anay ianao mba hahita soa, tsy variana ihany koa nefa ny amin'izao fiainana mandalo izao, fa mba hibanjina ny lanitrao, hibanjina ny azo fijaliana mandrakariva, ary etỳ tany dia efa manamboatra ny lalana fa tsy etỳ ihany ny atao hoe fiainana, fa mbola misy ny atao hoe fiainana mandrakizay. Mampitodika anay aminao ny tenin'Andriamanitra Tompo, mba handiniany atena isan'andro, ary ampianarina koa izay anisany andronay sisa, fa tsy ho variana ny amin'izao fiainana izao. Misaotra ny amin'ny teninao, maniraka anay ianao mba handeha araka ny fanahy sy ny fahamarinana mba hantanteraka ny sitraponao. Misaotra Jesosy, tsy mba olombelona anao ka ho tofo mandrakizay, fa ho ianao raha manaiky sy mino ianao, ary manaiky hiova ianao ka hanana fiainana vaovao, hanaradian'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia iananao any an-danitra ho ny tomboka mindra fo aminao. Nefa kosa amin'izao sisa izao aza manotainy izany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra ihany koa fa ahafahana mandiny teny izany anovana ny ho avy rehetra mba handehanana araka ny sitraponao. Sambatra izay satria mbola nao ny fahatsaranao, ary sambatra ihany koa izay satria raha mbola vao niainga tany atokantrano izay ka niazakazaka ao aty amin'ny tempolinao masina, dia efa no hamarinanao ka ho ianao hoe iny ilay malalako. Andeha hanantona izy, hanantona azy koa ka mindra fo aminy ary hamela ny elony. Misaotra Jesosy. Andeha izay tompo hindrana ny feon'ny Davida mpanao salamo manao hoe: sambatra ny olona izay voavelan'ny elony sy voasarona fahotana. Sambatra ny olona izay sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka na fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra rehetso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy torona tombontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjily, nijarina napaka popilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipeka ao havan'Andriamanitra raitsoa, avy any eviny tsara mivelona sy maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, famela-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Anavaozantsika ny fahaloran-tenantsika amin'Andriamanitra, andeha ataontsika ny ira 5:50
sy 700 dia ny andininy 4 ihany. Andininy 3. Emanolo tenao uandao itumpusu kani elukurecha basasana wavuku hengaka Santoko Jesosy dia ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fany masina. Amen. Petraka isika to. Eny tompoko dia izay ny tapany voalohany fampopovavahana fa mbola hitohy foana nefa n'izany dia misaotra ny ray aman-drenitsika ampitandrina hiraka izy hiraka hery mitondra ny teny nampahery antsika tamin'ity farany ty taona ity dia avy hatrany dia tsy ho lava teny intsony efa maikitsika rehetrarehetra mba higioka ny sosiny tsara avy amin'Andriamanitra any taona 2024 iny dia misy taratasy ty hovakiko ary tsy ho hazavaiko intsony satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana dia samy mihaino tsara ny amin'ity fa tsy hanazava intsony manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika. Ny komite ny 20 taona ny FPVM maneran-tany dia faly miarahaba antsika rehetra na tratra ny Noely sy ny faran'ny taona 2024. Mirary antsika rehetra hatratra ny taona vaovao 2024. Mirahaba ihany koa antsika rehetra tsy hankanavaka na vita ny tsangambato lehibe hanamariana ny 20 taona ny fiangonantsika ary eo ampanantanterahana ny finition farany amin'izany asa lehibe izany sika ankehitriny. Noho izany dia hanao procession lehibe sika mandritra ny fotoan-dehibe farany taona 1 Desambra 2024 araka nefa tapaka tao amin'ny fandaharan'asa PTA komity 20 taona dia le procession rehefa avy eo zany noho ny finition satria mbola tsy vitana ny fahefatrana dia tsara indrindra raha mba ataontsika ty laharakira ao anatin'ny boky fiderany teo hoe lavitra kaiky ny any aminao raha eo ohatra miran'izany iry zanytsika dia ohatra ny hoe eto izy nefa lavitra nefa akaiky anao andao ataontsika izany iry zany ao amin'ny boky ira fiderana hoe lavitra kaiky ny any aminao raha eo vavahady midana makao an-tanàna tahazako eto zany mbola ho tonga antsika indray andro any ataontsika izany iry zany eo am'mparantanterahana ny fanatitra. Sanganaritsika any andininy voalohany rehefa avy eo anao amin'ny procession ataontsika izany iry zany mialoha amin'ny procession. Zakaiky ny eny minao rayo vavahady mitana makawa tanana nutasa kuetu nilalana nefa toyeti deeti kizu kizu mifefyanansilu mirefitsi mainsi uba alawana kupatana na wanendancha procession zany koa ny tenanay mba hankasitrao Jesosy ho voninahitra ny anaranao voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro
eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mipetraka ny fiangonana dia hanatanteraka ny processiontsika. Dia toizantsika ihany ilay hira teo ka ny andinin'ny faharoa indray nataontsika. Quatrième étage. Sotranao ry Andriamanitra fantainao sy mivombinao ary menao fahasalamana izay tia mianaka ka natratra izao farany taona izao indray fitiavana be tsy horitra no natolotra ho anay ka nahavitanay trano sy nahazahonay fiara vola fisaorana 200 000 ariary ho an'ny dada 50 000 ariary pasterany ambanivohitra 100 000 ariary mahantra ny fiangonana 50 000 ariary. Sotranao izay Jesosy fa natratra ny taona izao dia mba ingane Jesosy taona vaovao izao mba anananay fahendrena sy fahadivam-po ary fahalalana ny asanao dia mba hiala amin'ny toka ny vadiko dia mba vita soratra sy mariazy misaotra Jesosy vola 10 000 ariary. Raha mpisaorana so Jesosy no ny tombontsoa izay nomenao anay mianakavy kely tamin'ity fitahina rehetra tamin'ny taona 2022 iny mbola apetraka aminao Jesosy ny taona vaovao ho diavinay eo ambony fahasoavanao trano Jesosy manolotra sombony kely fampandrosoana ny asanao anniversaire rasoa vololona Fanuela Hasina 27 décembre 2022 manolotra vola 15 000 ariary voninkazo mangataka hirany CFF Vella manolotra vola 15 000 ariary voninahitra ny ho anao ireryany Jesosy malala indro misy apahany kely tamin'izay menao ay 10 000 ariary en 4e étage 5 000 ariary ho an'ny dada so Jesosy fa tio foana ianao ary mbola eo amin'ny fiainako foana tiaka ianao Jesosy vola 15 000 ariary. Fanatim-pisaorana manatera fanatim-pisaorana matoky an'i Jehovah Jesosy terinay ianao ny fanatim-pisaorana sy fanatim-pahamarinana satria Andriamanitra masina ianao ary marina amin'ny ataonao so Jesosy tamin'ny fitantanao rehetra ka metratra izao farany taona 2022 sy ny taona vaovao 2023 izao izahay tsy namela irery betsaka Jesosy ny tianay ambara fa ianao no malala ny amponay taio Jesosy ny firenenay tondranay ny fiangonanao ny mpanomponao fanomezana dada ho an'ny dada randrenatandro 20 000 ariary mpitandrina any ambanivohitra 30 000 ariary fitambarany 50 000 ariary ho an'i Jesosy ampafolokary misaotranao Jesosy ny amin'izay rehetra tainao sy nitondranao ay mandritra ny titaon'ity indry vola 15 000 ariary bonane ho an'ny dada randrenatandro ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitantananao mahagaga sy ny fiainako ka hatratr'izao indray narovanao ka nitainao teriko someko anao ampifaliana amin'izay nitainao ay mba ampitonoy ny fahatizeranao raisy favokatry ny foko vola 3 000 ariary amin'ny asanao. Raha mpisaorana voninahitra ny Andriamanitra irery ay misaotra anao izay Jesosy mianakavy kely Jesosy noho ny fitahinao sy ny famindraponao izay rehetra tahavanao
tantananaonay tamin'ny fiainanay tamin'ny taona 2022 ka makasitraka tompo ino 10 000 ariary ny dadarandrena tandro 10 000 ariary amin'ny manitra 10 000 ariary ny quatriémétage 10 000 ariary ho an'ny radio fiotaza antsoa rakompisarona voninahitra ho an'andriamanitra irery any jesosy misaotra anao fa velona tsapa amin'ireny izahay sy ny ankonako noho ny famiraponao sy ny fahasoavanao nositranao ny aretiko sitrana koa ny zanako sy ny zavikeliko nafanao tamin'ny tsigara sy ny toka ary ny filalaovan-dratsy ny zanako sa jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay dia mbola petrako ampelantaninao fiainanay mianakavy mba homeo asa tsara ny zanako manoditra vola 10 000 ariary misaotra sy miderany narinao jesosy tamin'ny tantaninao sy ny fiainanao tamin'ny taona 2022 fona aketo anatrehanao ireo fahotako marobe jesosy raha mba sitrako ao dia mba hoambaninao fahatsaranao ny famiraponao ty fiainako ary ny ankonako amin'ity taona 2023 ity tiako ianao jesosy manoditra vola 40 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dadanana tandro ny 30 000 ariary ho an'ny fiangonana any ambanivohitra mifona raha izao vao natrateraka amin'ny fahafolon-karena mifona fahotana maro mbola mamatotra mba ahafahako amin'izany zay jesosy ampifoana izay jesosy dia mba efa midinao aminay mihitsy ny taona vonjeo hatrany jesosy tiako ianao jesosy vola 44 700 ariary 20 000 ariary ho an'ny dadanana tandro 24 700 ariary ho an'i jesosy so jesosy ny amin'ny zavatra rehetra napetraka mpialantaninao ny fikasanay rehetra amin'ity taona 2023 ty mba ho tanteraka daholo vola 20 000 ariary ho an'ny pastera any ambanivohitra tsy misy soratra vola ho an'ny tolotra ho an'ny dada 30 000 ariary tsy misy soratra vola 3 300 ariary ny voady teto amin'ny radio jesosy tamin'ity an'io ty dia 20 ny riana voalohany telo ataontsika izany io zany eo ampataterahana ny procession sady manatitra procession ianao ny mihira ho an'i jesosy ohatry ny ahoana ny mahitanao mihira ho azy tiako loatra ny fitiavanao ry jesosy mamiloatra waeneo anilana lavitriny aiai ravuravu ny fanay avana averitsika indray mandeha tiako loatre ny fitiavanao ry jesosy mamiloatra waeneo anilana lavitriny aiai ravuravu ny fanay tena ampihoay toko ny fahasoavanao ka mbola tokana ifikitramina tsy misy mahavitana afatsy anao Jesosy ny velirarisa ataonay amina tsy misy valika miasa mandrakisadory ohatry ny ahoana amin'ny fifalian'i jesosy marianao mihira zany dia mora mifadika iantsika indraindray andeha ataontsika ny radimambolo sy dimanjato indray rytony tany maina mitoeraka midina rery andronay ho atoanandro ataterako zany velona zany satria tianao dimambolo sy dimanjato ao firana FPVM Lucia
hoe raha fisinota maro ny Jesosy fitaraty andeha ataontsika sanarysana. Kau
raha nandeha voalohany. Na kely iny na betsaka iny vokatry ny fonay efa nentinay avy any an-trano no maninay na ny famindram-pona ao nahatratra an'izao taona izao azy
raha ny marina ny sombony nataonay fa zay anananay rehetra ny hanao avokoa fa zay vokatry ny fonay naterinay ho anao ka nakely iny Jesosy nabetsaka iny ilay fonay nanolotra azy nanatitra azy tamin'ny tanana teo amin'ny altaranao mba hankasitra ao zany ho voninahitra ao Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanantsika ry havana izay tena hoe hidirantsika ao anatin'ny fibebahana tanteraka alohan'ny hatongavan'izay aman-dreny lehibe. Raha nandritra an'izay 523 andro izay re no nosoratana tamin'ny boky ny fahotantsika. Voasoratra sa tsy voasoratra? Ny hotahinina atao. Ary indrindra ny tena mampalahelo dia na ny olom-boahositra azy voafitaka hanota. Satria ny ao anatin'ny saina dia hoe mpamindra fo Andriamanitra. Ka manota azy ao dia rehefa avy eo amin'ny bebaka. Nanota tsy na impiry manodidina ny tany re zany raha mba mandinika ao ampandrinako hoe Jehova o na dia mifahatezerako kely indrindra azy. Hitarika antsika ho an'izany fibebahana izany indray aman-dreny hiraka. Tena hoe hibebaka fa tsy hibebabebaka. Matsiaro ny soratra masina izay milaza hoe nanavotan'Andriamanitra hiala tany Egipta ny olona dia naringa ny andry tao aorianan'izany. Sao dia sanatria tonga ety antsika. Andray ny teny izay hoentin'indray aman-dreny lehibe afatra Jesosy. Ho tafita ihany rehefa avy eo afaka adiny 5 minitra. Fa sao dia sanatria ho aringan'Andriamanitra. Izay ny tena hoe hibebahana. Fa indraindray rehefa mieritreritritsika ry havana na dia ao anatin'ny toromaso eritreretinao tokony hatoriana anie mbola manota foana ny zanak'olombelona sanareo tsy mihaka an'izany. Ary izay nisorantsika n'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra hatsangany fa na izy izay mitondra antsika ao amin'ny fibebahana koa anie mibebaka lavitra noho itsika satria solon-tenan'Andriamanitra izy. Andehantsika hitsangana hanao enty hiran'ny pasteur Amelitiskisika faraka ambinipolo latsaka anatin'ny aizina Jesosy atao tsy ho hita intsony tena meteza ho latsaka ao anatin'ny aizina fa raha mbola mitenena hoe tao moromorony eto dia mbola misaringotra ianao dia voavonjy mba ho alevin'Andriamanitra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony fahotako sy ny fahotanao fa sao dia nareo mieritreritra hoe sitrakay no mba mandeha akety ampibebaka anareo fa zaranay mba ampibebahana fa saingy tsy maintsy manao an'izany izay fa lozako ozy izy ny apôstôly Paoly raha tsy mitory ny filazantsara. Tsangantsika ny 1 dia hiakatra ny ray aman-dreny ampibebaka antsika ao anatin'izany sady ao anatin'ny profo ibe koa moa izy 1 ihany.
miafatra amin'ny Jesosy Kristy zay hoentiny aman'Andriamanitra isika rehetra misy koa ny fototavandrakitso maray amin'ny sivy-maraina ary farana amin'ny fandraisana ny fahasamana tompo. Indray miafatra isika rehetra arak'indray afakadimy adia ao anatin'izay afatra ny tompo izay sandraisana vaovao dia tsara isika mbamitodika dia lasa todika milasa hoe ndao bebaka edebe ny vita edebe koa tsy vita na isaretrazaoeryasasitalo ny amin'ny asa zavanandro ny asa fidemona fa zao fiainana bolatoy fa le fahotana karanasika amin'ny vavaka izy tombotsika ihany koa amin'ny vavaka faranatsika eto amin'i Jesosy na 3:20 dao fakitsika aloharany bokin'ny Joba fahavalo hatramin'ny fahafito. Bokin'ny Joba fahavalo any andin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Isika rehetra miara-mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifono amin'ny tsitoa ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifoha aminy koa izy ka na dia kely aza no mandohanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Amen. Indray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifono amin'ny tsitoa ianao dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Miadana arak'ilay tenen'ilay ray aman-dreny teo hoe jereo angiditsika mahantra jereo angiditsika mpiasan'olona jereo angiditsika tsy mahay akorina dia fanjaitra jereo angiditsika fa rehefa mifono amin'ny tsitoa ianao dia ampiadana indray ny fonenany fahamarinanao izy. Zay rehetra tsy fahamendrehana ahitsana eto daholo androany aza atao mandigana an'io 3:20 io mafoiza fahotana matiadoka be raha ohatra ka miala ny tokantrano be any pitoloha ny tokantrano any ny polelake ny tsatsio soupe spéciale ny jus isan-karazany ay ny anazy ny alaka tao takininina fa nafoy izany satria maninona te ahitan'i Jesosy sa tsy te ahitan'i Jesosy sika fifoazana protestante averiko indray protestante vaovao dia fantatrao ny zavatra nenantsika tao anatin'ny protestante fanampiana hoe vaovao dia mila mijoro amin'izany koa tsika fa tsy misababaka misy fotoana koa tsika ohatrany tsy hafahafa izany nareo hoe tsy mahita an'izany hoe inay mihitsy artiky ty raha ohatra tsika zany ka omby dia ozy ny olona hoe safiotra mosa inona sadasada raha koa tsika dia inona maramara fandaotsika tonga dia hoe fotsy protestante ibebahana koa zay fa misy fotoantsika manao fombafomba mpivavahana Andriamanitra ty Jesosy le ohatr'izao ty le ohatran'izao koa Jesosy tsy mbola misy resaka mangataka eto fa inona natao eto aloha zao fibebahana aloha ny eto fa tsy ny olona mibebaka dia nao le vola rapitsy dia le anina koa dia le trano dia le raha tanana maloto tsy mendrika indray fitahina azadino zay fa rehefa madio io tanana io rehefa madio io fo io rehefa madio io ara-panahy io na ny tsy angatahanao aro men'Andriamanitra anao zany sanganysika rehetra fahalo sy efajato anteny fahefatritsika vao mandoalika Jehovah ray mahary satsiasa tiasinani drafu
bebaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao mandohalika manoloana ny azo fijalianao zay Jesosy amin'izao farany taona izao zay 30 minitra tsy hatongavan'ny taona vaovao velarina manoloananao ny fahotana rehetrarehetra Jesosy ao ny mpijangajanga ara-panahy misababaka amin'ny fiangonana maro samihafa fa tsy miorina amin'ny finoana fona Jesosy ao ny mijangajanga ranofo tsy manana fahonoana tena manimba ny tempolin'Andriamanitra manala baraka ny Jesosy fona Jesosy ao ny sodomita fa vetavetany eo mason'Andriamanitra ary mampalahelo anao Kristy satria anisan'ny olona very ny olona manatanteraka an'izao ny sodomita zany na lasa milana ny vavy samy vavy mifona Jesosy mifona eo anatrianao fa malahelo ianao mahita zany rehetrarehetra zany ary tena mampietsika amin'ny fahaviniranao mihitsy zany sy ny fahatiziranao ny amin'ny mpanomponao ny amin'ny zanakao zay manao zany ao ny manimba ny tempolin'Andriamanitra fisotro-toka fifohana sigara ny amamona ny fidorohana zava-mahadomelona zany rehetrarehetra zany zay tena mampalahelo anao satria tsy anay ny tenanay fa anao Andriamanitra nefa dia manimba ny tempolin'Andriamanitra izahay ka hifonanay aminao zany ao tompony fanompo-tsampy mivavaka ihany fa mbola be dia be ny zavatra hitokina mihoatra n'Andriamanitra misy manompo vola diso tafahoatra misy manompo vady diso tafahoatra misy manompo sampy any amin'ny vatakazo sy ny vovo-paty zay rehetrarehetra tsy azo eteherana mbola manompo sampy ary dia manao zay mampalahelo anao Andriamanitra mifona aminao koa ny amin'izany rehetrarehetra zany Jesosy misy ny manenjika mpanompon'Andriamanitra miteny ratsy mpanompon'Andriamanitra mampalahelo amin'ny fanahy masina fona Jesosy mifona fa falemena tsirairay avy zany ary dia angatanay famelan-kelika eo anatrianao ny tsy fahavitana ny asan'Andriamanitra mifangatan'andro isan'andro amin'ny asan'Andriamanitra milaza fa mpanompon'Andriamanitra nefa tsy mavita ny asan'Andriamanitra tsy manera-tena amin'ny asan'Andriamanitra mifona Jesosy satria mitondra ozona ho anay raha manao atsinambina ny asanao izahay ary dia tena hifonana eo anatrianao koa ny tsy fahavitana ny asanao mifona Jesosy ny amin'ny heloka rehetrarehetra lazay lafa madindinika amin'ny fahotana mandainga mamitaka mampalahelo ny hafa ary indrindra mampitomany ny hafa mihitsy ny toetra ny fitondran-tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mamoaka ny ondreo ambalany amin'ny fitondran-tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mifona Jesosy mamelany elokay fampanoto zay Jesosy ary indraindray mieritreritra fa mety ny ataonay ka izay Jesosy mpiatsara velatsy ary manao zavatra mifanohitra amin'ny asan'Andriamanitra mamelany elokay tsy mijoro amin'ny finoana misababaka amin'ny finoana makatahaka amin'ny finoan'ny hafa kanefa ianao na mianarana anay fiangonana protestanta vaovao nge ny anaranareo fiangonana tena miorina amin'ny finoana nge ianao fiangonana fifoazana nijorozan'ny fiangonana zany be dia be mbola manao fitafy ny tsy fifoazana manao fiteny ny tsy fifoazana manao fiainana ny tsy fifoazana ary indrindra dia tena hoe manala baraka anao Jesosy mifona Jesosy mifona tompo mifona ihany koa amin'izay rehetra marary tongeto any aminao sisa ny sisa fanantenana fa mbola nandeha tady sy taroa nakany amin'ny dadarabe nakany amin'ny mahay mijery ny tononandro makany amin'ny olona piskidy mbola miazakajaka tsy aroa satria ano no misy fanasitranana reraka avy any amin'izay ali dia miteny hoe hoany aminao Jesosy dia anao koa nefa miteny Jesosy rehefa miverina kenao dia ho raisiko indray nefa dia miaraka amin'ny lokoto miaraka amin'ny fakofakom-pahotana zany ane Jesosy no manantona anao eto androany mifo zay Jesosy mamelany elokay Jesosy fotoana mety zao andrasanay ny taona vaovao fotoana mety amin'izao minitra vidy zao Jesosy ahitsanay dolo ny faharatsiana ny fahadalana ny fisangina devoly ny filonana ao anaty fahotana ny tsy fahafoizana amin'ny fahotana mifona tompo mamelany elokay mamindrafo aminay na ina mety karazam-pahotana vitanay Jesosy mahatonga ny aretina ny tsy fahonoana tena mahatonga ny trosa ny tsy fahonoana tena ny lainga ny fitaka ny fisorokina manala baraka anao Andriamanitra ny toetra anay Jesosy mifona
fona mivalo milela-paladia jesosy a milela-paladio anatrianao mamelany erokay jesosy a mivavaka isanandro zay jesosy manao ny adidy isanandro zay nefa ny praitapoana izay hitahona jesosy a diso zavatra ray lohaka izay eo anatrianao mpanamaro tenany izay jesosy ary milaza ny tenanay ho marina efa na dia nidra tato amin'ity fiangonana ity ary izahay miandro toerana ny namanay dia efa mitondra fahotana ho anay manilikilika ny hafa dia efa mitondra fahotana ho an'ny hafa zany mandoto ny fo ny hafa zany fona jesosy a mifona fa tsy tanteraka mifona jesosy fa meloka izay ary ny ratsy mindrindra teo anatrianao a zany nefa nataonay fanay masino Andriamanitra tsy mba olombelonao ka ho tofo mandrakizay fa raha nio ianao miaiky ny fahotanao ka vonona ny ala amin'izany amindra fo aminao hanokatra ny boky ny fiainanao 2022 ary ikosoka ny fahotanao rehetrarehetra ka tsy ho tratra ny 2023 zany tapohany hevitrao raiso ny safidinao jesosy fa manaja ny safidinao manaja ny safidinao savidio androany ny tombo izay tomponao hanompo ny Nazareta ry anomenao ny fiainana venao sa hanompo ny Satana afaka mameanao an'izao rehetrarehetra zao ry malalaka be ny lalamakany kanefa anao very eny amin'ny elo savidio izay tomponao androany fa ny votsara tsy afaka mofo ratsy zany ny ranomamy tsy amoaka rano mangidy safidio izay dinao androany safidio izay tomponao androany fa Jesosy Kristy le mamidra fo aminao androany mbola manolo tanana izy hoe raha iverina ho ianao dia raisiko indray sitraniko any fiamoranareo miverenao amin'ny fitiavanao voalohany fa malahelo ny ahy mitomany ny ahy mahita ny mpanompoka nomena ny ositra masina kanefa hoentina manao ny fiainany izao tontolo izao zany malahelo ny ahy Jesosy aminao raha ohatra ianao ka efa manofidiko aloha ny asaka ianao nefa dia tsy mamafy fotoana ianao malahelo ny ahy Jesosy aminao fa raha mamekanao ny arena ny fananana nefa ianao dia tsy mamafy amin'ny asan'Andriamanitra tsy mamafy ry mpanompon'Andriamanitra miasa ny mba mivoatra sahirana kely reny ianao mijery fotsiny ianao nefa ianao mba ny angaraka ianao Jesosy meko anao ny vola meko anao ny arena mampilafilanay ianao misaotra Jesosy fa mananatra ianao misaotra Jesosy fa mbola miteny ianao misaotra Jesosy fa mbola mijery ianao misaotra Jesosy fa mbola misy zao fotoana izao ahitsano eto ny faratsino rehetra ahitsano eto ny faradalano rehetrarehetra ny fakifakim-pahotano rehetrarehetra aza varina mijery ny hafa ianao aza varina mandinika ny hafa ianao aza varina mitsara ny hafa ianao fa ny andro eo amin'ny masinao jereo dinio ny tenanao efa mitoetra ve ianao efa ao anatinao ve Jesosy efa nandafahotana ve ianao ary efa nampitoetra ny Jesosy efa nandray ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao saotra Jesosy saotra Jesosy ho ianao hoe rehefa mibebaka ianareo dia toeriny devoly ka hitsakany izay Jesosy fa ianao naniraka anao mandehanany amin'izao tontolo izao ary mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra fa izay misy atao batisa rovinjeny azy dia tsy mety mino eloina ary zao fa mantara zao nanarak'izay mino hamoaka dia amin'ny anarako izy iteny aviteny izay tsy volana izy andray menarany sotra mampapata izay tsy apaninazy amenamaraka izy tsy sisany reny sanata atsangana maty fioboboka avoiny tekonia efa razy mamay monina natomanesa mamay akoe Jesosy raisa farainasy na elikiza na velanareo dia voavela izany ary isany tsy avelanareo dia tsy voavela izany ho Yesu fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy mivela sy fahefana
andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana ianao fa hoy ianao hoe raha miaiky ny fahotanao ianao amindra fo aminao sotra Jesosy, sotra Jesosy. Andriamanitra fitiavana ianao, andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana ianao, andriamanitra dia hoy ianao hoe raha manaiky sy mino ianao fa Jesosy Kristy no manavitra sy manafaka anao dia ho tanteraka aminao zany. Hanana fiainam-baovao ianao, hanana finoana vaovao ianao dia finoanao an Kristy le miasa manan-kery ao anatin'ny fiainanao, afaka manova ny fiainanao anatin'ny fotoana fohy zany Jesosy zany rehefa raisinao ho tompo sy mpanjakanao amin'ny fiainanao, ary tsy misy anarana zahoana famonjena afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ilay tomponao sy mpanjakana. Rifanay masinao ambony iraky Jesosy tompo izay ati teo milavonjy afanao atanzao. Rifanay masinao amidina marary rehetra zay marary tonga eto. Sao ny aretina tompoko dia misy antony avokoa. Misy ny aretina ara-boajanahary zay mivavaka ianao fa Andriamanitra raha nanamboatra anao tonga ty ambony tany dia lavorary. Dia angatanao amin'Andriamanitra zany angatanao an Jesosy Kristy le mpanasitrany zany mba merina indray ny fiainanao amin'ny laoniny. Misy ny aretina vokatry ny ataontsika. Olona tsy manana fahatokinan'Andriamanitra nakabeazan'ny olona misy tension, olona mitebiteby lava, olona be fanahina, raha faly dia misendoatra, raha tezitra dia misendoatra, hanika tsy mandeha amin'ny laoniny intsony itositra io, mibebaka tompoko ny fanafodiny tension. Misy aretina vokatry ny tsy fahonoana tena, miteny ny ray aman-dreny, miteny ny dokotera, aza mery mihinan-kena, aza mihinana an'ity, hoanina daholo ty rehetrarehetra ity dia mitondra aretina. Misy aretina avy amin'ny ozona avy amin'ny ray aman-dreny. Efa misy anatra natao tany dia mbola nitohizana dia nitohizana. Ozona ny cancer, ozona ny tension, ozona ny diabeta, reny rehetrarehetra reny fibebahana dia fanapahana ozona. Zay ihany tompoko ny fanafody tsara indrindra raha manaiky ianao hibebaka. Fataro ny andohany fa vanginy tompo opiterana eo ianao, ahoana ny andohany ty aretiko ty, inona ny andohany ty, so dia tamin'ny zalainy jangajanga dia nisy fibrona ny kiboko, so dia zalaina nalazaza dia voakidika atao dia nisy kista tao, inona na tonga ny ty homamiadany ty, so dia zavatra nataoko tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, inona no mahatonga ny ty aretiko ty. Misy ny antony daholo ny mahatongavany aretina ry havana fa ianao ihany no mahalala an'io. Hoentinao amin'ny Jesosy io dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hoeto ty amiko izay sarotra indrindra. Sarotra indrindra. Matoa ianao mitsangana dia nanenina taminao izay le aretina. Sarotra indrindra. Jesosy no manasitrana. Ianao Jesosy no mpanasitrana. Zay ny hira ataontsika dia rehefa tonga eo amin'ny refrain nareo marary rehetrarehetra reo dia mitsangana reo dia avy eo amin'izay nareo manangatanana dia mivavaka sika, bebaka sika fa Andriamanitra nofo rehetra ny Andriamanitra ivavahantsika dia hoy ny teneny hoe moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa ianao Jesosy no manasitrana. Eritrereto no natongavan'ny aretina tinitiny io zany. Aza manamary tena fa mibebady dia mivavaha fa ainy ataony zavatra rehetra ary vitany Jesosy zany. Ianao Jesosy no manasitrana ka tsy anafenako ny aretiko
misy ny aretina mamatotra, misy ny efa diso fanatenana tsy tatsony zay atao. Tompo famondrapony angatany aminao, fenao indreny Andriamanitra ny nofo rehetra araka ny tenao hoe moa. Misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa nanasitrana ny jamby ianao, nampalady ny marenina ianao, nanangana ny maty ianao, nampandeha ny mandringa ianao. Hainao atao zavatra rehetra Jesosy. Ingavy ianao. Ka sy le tana maherinao sy ny tana mpitiavanao ny aretina rehetra dia hiala. Na ny eto toerana, na ny hatrany atokantrano any. Raha mbola misy koa mpanompon'Andriamanitra mitondra ambavaka eo amin'izao ora sy fotoana izao ivavahana izao, miasa ny atokantrano eny ianao, miasa ny amin'ny hopitaly eny ianao, amin'ny fombanao Andriamanitra. Satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Saotra Jesosy. Famondrapony angatana aminao ary famelan-keloka. Ny amin'izay rehetra tsy fahatanterahana, na ny aviany ny aretina, na ny antony ny aretina, na ny fisiny ny aretina, ny any fantatra edy izao. Atolotra ianao zany Jesosy. Tsy hoe ny rainy nanota, na ny reny nanota, na ahoana Jesosy, fa kosa Tompo, ianao ny mahalala an'izany. Hoentinay aminao io fa izay tsy vitan'olombelona, vitanao Andriamanitra. Ka ianao Jesosy Kristy no mpanasitrana. Ianao koa nefa name fahefana ianao andrava, androtana ny aretina rehetra. Koa Yesu fahefana avy aminao Kristy velona sy mahay rehefa Nazareta no azona mandidy sy mandroaka ny aretina rehetra. Rafa ny aretina rehetra amin'ny Jesosy. Rafa ny aretina rehetra miokatra amin'ny faty ny aretina rehetra. Torana amin'ny afomasiny Jehovah. May aretina rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zany anatsipy ny fariafina anak'izay. Miokatra ny aretina rehetra. Fatapakany aretina rehetra. Na kansera izany, na tension izany, na diabety zany, na inona karazana aretina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny fariafina mandrakizay. Levina ny aretina rehetra. May amin'ny anaran'i Jesosy. Dia voly mitondra mahaso zanona rehetrarehetra. Mahakizy fara. Dia voly mifandravana mitondra aretina. Torana amin'ny afomasiny Jehovah dia atsipy ny fariafina mandrakizay. Fa ianao Kristy, le rainy mino rehetra. Ianao Jesosy Kristy le mpanasitrana amin'ny anaranao ny angatana izany. Misaotra Jesosy. Zay rehetrarehetra koa isaotra anao intelo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika rehetra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Izao tsika dia ahatsiaro fa tsy maintsy andao atsika mitaona 2024. Tadidio mandrakariva fa Jesosy nanafatra atsika tamin'ny volana Janoary tahaka an'izao. Fotoana ny herin'ny tenin'Andriamanitra 2024. Nampibebaka tetitsika nahita zava-misika andahoan'izany taona 2024 zany anao ny ra 2,742 Janahary no mahela zay fotoana iainanay.
ka miatra sy mamela tombonandro ho anay, nefa vitsy ny andronay ety. Betsaka ny andro lany nanarana-po izao, misy feo manontany, vita ve ny asanao? Mieza ho avy re ny alombe, mamondrafozana ary mamelany elokay. Tompo aza mba manary ndro very zay, de miaino zay mba mifona aminao. Ry Jehova, manomeza zay ilainay olonao, mitahi mamampiareza mba ho tonga ho aminao, ka azo ny satroboninahitra ao. Tsangantsika manao zany iray zany. Zanahary no maela zay fetao na iaina ka mianatra sy mamela tombonandro nefa vitsy ny andronay ety, nefa vitsy ny andronay ety. Betsaka ny andro lany, betsaka ny andro lany, nanarana-po iza, misy feo manontany, misy feo manontany, vita ve ny asana ve ny asana? Mieza avy re ny alombe, vire ny alimy. Mieza avire ny alimy. Mamondrafozana ary mamondrafozana ary mamela ny eloka. Tompo zamba manala, tompo zamba manala, ndrao very zay raho very iza. Miaino ny mifona miaino ny mifona Jehova manomeza, ry Jehova manomeza zaina ilay olona mitahi mampaheresy mba ho tonga ho aminao, ho tonga ho amina, ka hahazo satroboninahitra, ka hahazo satroboninahitra, hahazo
voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay masina indrindra, ambony indrindra ary tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Sotranao izay fa noho ny herin'ny teninao na vita zava-mahagaga izay, noho ny herin'ny teninao dia na mifanatrika na mifanandrina tamin'izay rehetra fahavalonao izahay, ary izay nidoranay tamin'ny anaranao may daholo, izay rehetrarehetrarehetra tsy tianao na tsy tianay ka nanenjika anay ataonao jamba avokoa. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra nampiasainao taminay daholo zany tamin'ny lalana rehetra nalehanay, ka dia misaotra indrindra Jesosy. Zava-dehibe aminay zany ka dia misaotra Jesosy. Anatrika izao fotoana ora faraparan'izao zay mangataka anao teny aminay, mamindra fo aminay, ny anaranao Jesosy ny angatahako zany. Amen. Petraka tsika rehetra. Amaky sika ny boky ny Salamo 150. Salamo 150. Mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindra fo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantrahanao noho ny fahatosoko. Sasao madio mba ho afa-keloka, ary diovy mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahatosoko, ary ao anatrehiko mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanontako, ary izay ratsy eo masonao nefa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka ny terahana anay, ary tamin'ny fahotana ny torotoronina ny reniko. Indro fahamarinana ao am-po ny sitrakao, ary fahendrena ao miafina nampahafantarinao aho. Diovy isopa aho dia ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho dia fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faravoravona aho, mba fifaliana afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonao ny heliko rehetra. Amorony fo madio aho Andriamanitra, ary vozy orona marina mifanahika atao anatio. Aza manary ahy ialy eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fananao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana mifamonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary mpanota ampiverina aminao. Vonjeo afaka mivalin-drao Andriamanitra, Andriamanitra ny famonjena ahy. Iobo ny fahamarinana ny vavako, tompo sikafono. Ny fanatitra an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra, tsy mba ataony tsinitsiny. Manaova soa amin'ny ziona araka ny fahasoavanao. Ataovy ny mandan'i Jerosalema, dia ho sitraka ao ny fanati-pahamarinana sy ny fanatitra dorana, ary ny fanatitra lavenina amin'ny afo, dia hanatitra vatotrombolay eo amin'ny alitaranao ny olonao. Amen. Zany araka ny voalaza teo sy fifofona ny nanan-keloka, mba hahafahan'ny elony tsy hodiny fifaliany sy ny hodiny fifaliany amin'Andriamanitra iray. Ity salamo ity izy dia salamo nataon'i Davida, fononatana mpaminany nakao aminy raha naka any Batseba vadin'olona izy. Tsisy zay tsy nanota tompoko. Ny Davida aza
tsy riritiny le vadin'olona. Fomba rehetrarehetra nataony daholo azahoana andravehivavy na farany natsony le ranga. Iady ataony ambava ady, ataony ambava vasy, maty da lainy a divadiny. Tsy nisy mihitsy olona sa ananatra any Davida satria lehibe ao amin'ny fanjakany zany Davida zany satria mpanjaka raha teo. Fa hain'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra, naniraka ny natana mpaminany izy. Bodiny teny taminy hoe azafady ry mpanjaka fa mba manako lazaina aminao aho. Eny ara ozy ny mpanjaka. Eto amin'ny fanjakanao ry mpanjaka. Misy olona tena manaonao foana. Efa manana ondry zato izy. Bona lany raindray le anankiray amin'le mahantra. Anankiray amin'le mahantra. Nalainy fotsiny zao. Hako valozy ny mpanjaka. Eo amin'ny fanjakako misy an'izany. Eny ro mpanjaka. Alaivo zany olo zany. Tapony tentana. Eto ampatorana makaty amiko aty. Dia hoy nantana hoe ianao zany ry mpanjaka. Fanahoana no izaho. Ianao efa manana vady be dehibe amin'arivo aza. Fa Batseba kosa tsy manana afa-tsy anankiray. Nalainao ny vadiny. Tomany Davida satria marina loatra zany. Tomany izy ary tsy tantsozy ametrahany tenany manontolo fa nangataka fonana tamin'Andriamanitra ny nataony. Io Salamo 1:15 manontolo zany. Mamindraha fo Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy zay. Zay ihany famindram-po. Zany no azo angatana amin'Andriamanitra. Fa raha tsy zany tsika levona eto. Aza manaisitra ny fananao amiko. Fa raha mandao ahy ianao Jehova, alako aminao koa ny fanahiko. Zany ny ao anaty soratra masina daholo zany. Matahotra an'izany mihitsy izy. Angataka fonana tamin'Andriamanitra. Zany eo osy mpanota e. Tamin'ny eloko antorotoroana ny reniko. Zany nahatonga anareo tahaka an'izao. Mbo marina ianao raha miteny, tsy anatsina ianao raha mitsara. Zany tena nametraka an'Andriamanitra mihitsy izy hoe kapoya, kapoya, kapoya. Raha zay tianao fa ekeko ny fahadisoako Andriamanitra. Aza manasitra ny fananao amiko, aza manary zany amiko fa very aho. Zany atao fibebana riavana malala. Ka dia angataka antsika rehetrarehetra aho mba samy andiny tena. Fa tsika tsisy tsy nanota. Olona nitorotoronina tamin'ny fahotantsika. Tsy afaka fampanota. Tsy hoe saika nanota. Tsy hoe tahaka ny hoe saika nangalatra. Fa tena nangalatra. Satria tena mpanota. Zany tsika olombelona professionnel amin'ny fahotana. Fantatr'Andriamanitra zany fahotantsika zany. Ne mbola fa tsy nety izy fa mbola nitongy hidiny ety ambonin'ny tany ihany. Tomany mihitsy izy. Aloha ho any. Fa mampalahelo any zanak'olombelona.
fa rehefa nahita izy fa tena mpanota foantsika dia nanota foantsika, tsy mijanona mihitsika fa manota foana. Dia ilaza ny teniny amintsika izy rehefa kelikely eo. Andalo ny fiainana, andalo ny andro, anao nira isika 473 473 ombahanay ry Jesosy Tompo fa maizina ny alina ety, tsy misy vonjy raha tsy aminao. Mandalo koa ny androna ety, mialoha ny fifalianay ho tapitra sahady ny taona, miovaova izao rehetra izao, miovaova koa ny taona, ry tsy miova ao momba anay. Aza mba mivahiny aminay, aza mihevitra ny elokay, aoka ho be ny famindramponao. Tsy misy afa-tsy izay, tsy mahaleo teny izay fa mora resy, mora kivy. Jesosy Tompo, aoka mba ho neninao izay ho nenanao ety andasy ny mpanomponao. Ny teninao nandritra n'iny taona iny fifalianay, ny masonao mitaridalana anay, ny herinao ny tanjakay, sakaiza tsara ho mombanay. Fa izay hombanao any hafa tahotra, tsy mety kivy na mamoy fo, tsy misy fahoriana n'inona izay arovanao. Totsika izany eo amperitreretana ny fahotantsika izany hira izany.
amin'ny fifalianay hatramin'izay ny tenina no fifaliana masona talitalana hatramin'izay masona mitaritalana ary nerinao tanjakay hatramin'izay rinao no tanjaka sakaiza tsara ombana sakaiza zay ombanao afatahotra izay ombana afatahotra tsy mety kivona mamoy fotsy mety kivy na mamoy fo tsy misy fahorina misy fahoriana izay aninona ny foarovanao aninona ivo rehefa tonga ny fotoana rehefa tonga ny fotoana itanay le olomaizina itanay olomaizina aoka nitavanao azavao a ka nitavanao azava am'izany re mombana izany mombana. Deo ataontsika izao ampiandrasana lay ora ira hoe efa voadinika ao Andriamanitra ira fa 8 amin'ny boky fanampiny efa voadinika ao Andriamanitra ny fiainana zanak'olombelona tsy misy izay miafina aminao tsy hitanao ataontsika izany iry zany. Tsy misy izay miafina tsy hitana ianarana nendry zany Andriamanitra indro ny fitrasako voalahatra fiainako rehetra ny fiainako rehetra dia fahotana vitako taminao ana vitako taminao mangata famelana Andriamanitra asafelao akaia fampiomana pioreno mafeny fino kana mamela mamamela ifatapana ematokana ifamaiky
fiainako rehetra dia amina ny fahotana vitako taminao mangata famelan'Andriamanitra. Hiatrika ny fahatongavan'ny taona vaovao 2020 isika. Tadidio tsy nisy ianao raha tsy teo Andriamanitra. Tsy tanteraka zay rehetrarehetra nylainao teto amin'ity tany ty raha tsy teo Andriamanitra. Izy ny nandamina ny fiainanao rehetra. Izy niaro anao tamin'ireo arety mandoza rehetrarehetrarehetra. Ary izy mbola hiaro anao hatramin'ny ora farany. Ka dia anisa 10 angambontsika dia ho tapitra ny taona ry havana manana. Mieritrereta tsara ianao. Tapitra ny andro, tapitra ny taona, tsika miantitra, manakaiky ny fasana, tsy misy aty tsolontsika. Rehefa kelikely eo satria ny tompo momba antsika tsirairay avy aloha hatramin'izao. 2, 5, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1 ta. Teka mahafantompotsika. Voninahitra neo an'Andriamanitra reriany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Tsangantsika rehetra isaoranay Zanahary. Isaoranay Zanahary. Halleluja, Isa ni kasih Isa Yesus, Isa natukan Yesus. Misi marah, Isa natukan Yesus. Halleluja, misi voninahitra ho anao Andriamanitra. Le masina indrindra sy ambony indrindra aminay, tianay indrindra. Niaro anay tamin'ny loza rehetra. Niaro anay tamin'ny aretin'ny doza teto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola niaro anay koa tamin'ny zavatra maro vokatry ny etraketraky ny ty tany ity. Ny rivo-doza sy ny tondra-drano. Misaotra anao zay fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao mbola nandefitra taminay ianao azonay ny taona
rotelo amby roapolo sy roa arivo. Misaotra Jesosy. Faly zay mideranao ary mbola hideranao mpanomponao ka mbola anompo aminao foana. Zany ny anaranay mpanompo mandra-pialana ety. Voninahitra ny anaranao zany Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Amena. Petraka isika. Boky ny tantara faharoa. Toko fahenina amby roapolo. Tantara faharoa, page 418 zany, 810 Tantara faharoa toko fahenina amby roapolo, indininy fahadimy angia vakitsika zany. Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria, izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra, ary tamin'ny andro nitadiavany an'i Jehovah dia nampian'Andriamanitra izy. I Zakaria no nitenenan'Andriamanitra voalohany. Io le nitenenany hoe anao tsy ho faty mandra-pahitanao ny Mesia. Hitany Mesia dia netiny teo amin'ny latabatra masina. Andeha amin'ny fiadanana amin'izay mpanomponao. Ho faty amin'izay araka ny teninao fa efa nahita. Hitanao le herin'ny tenin'Andriamanitra. Zay no nahazo antsika menakavy ary niaina antsika, nasen'Andriamanitra niaina antsika nandritra ny taona 2022. Iny taona iny nolazaiko anareo fa toerana taona nahitantsika fahagagana indrindra teo amin'ny fiainantsika, teo amin'ny tany sy ny firenena. Inona ny fahagagana hitantsika tamin'izany? Hitantsika hatrany manerana ny nosy izay nalianay. Tsy navelan'ny tompona ka lepetran-dranomasina teo, fa tsy maintsy mitsidika ny tapany avaratra iny ianao. Fa tsisy olona any mahay, mahalala ny fomba fionana amin'Andriamanitra any, ka izay ny mampalahelo ahy indrindra. Na ny mpitandrina, na ny hiraka, na ny mpampianatra, na ny mpiandry, malio isofina, dada ahoanty, fangahy nareo tsy hianatra an'izany, fangahy tsisy nampianatra an'izany. Leo mihitsy teo Jesosy hoe tsy maintsy mandeha any ianao mampianatra an'izany. Tonga tany Dego zay, tonga tany Sambabo zay, tonga tany Antala zay, tonga tany Ambondromify zay, vahoaka ny ainao anay any am-piangonana tsirairay avy. Nampahafantarina azy hoe zao ny fomba fahazahoana zany Andriamanitra zany. Zao ny fomba iresana amin'izany Andriamanitra zany. Da naka daholo rehetra. Zao ary dada zao dia andeha. Fa Jesosy eto ao samy miaso azy amin'izao amin'izay rariva, ralina, matory daholo. Iny any lasa. Efa todi-dohody avy midridridro amin'izay ny telefoninao. Saotra dada, hitanay amin'izay Jesosy hitanay amin'izay fionana aminy fantatray amin'izay ny firesana aminy Hay dada, nahita zava-mahagaga, etsetretra. Faly sika. Faly Jesosy tamin'izany rehetra zany. Nahitantsika soa zany fionana tamin'Andriamanitra zany. Ao aloha momba ny fianarana. Iza ny ankizy tsy nataon'i Jesosy hoe zao ianarana, ity sisa ianarana. Niazakazaka nianatra an'izany dodola.
zay ny aino ny tenin'Andriamanitra afaka daholo. Jolo vavolombelona reny dia mitanaky ianao otra Jesosy. Momba ny asa, momba ny asa. Izy ny teny hoe taridalana anao dia anolontsainanao ny lalakalehanao, any amin'ny ranona anao mandeha raha mitady asa. 7 taona tsy nahita asa. Vao nakany amin'io ranona io ianao mihitsy ny tadiaviko. Ianao sy ny fahalalànao sy ny fahaizanao raha ny diplômanao raha pitsanao dia miasa. Mba miteka ho an'ny tompontsika amin'izany e. Momba ny vola, maro be ny nanao fiangonana, maro. Dada, ahoana ny fanampinanay, ahoana ty, aiza ny vola, aiza fitaovana. Jesosy tsika ne, ndana manontany azy. Jesosy mba ame vola izay na volamena anaovana fiangonana. Ny tenin'ny tompo, ray metatra miara-ny varavarana fotsiny ka dika. Any amin'ny tany tsy misy volamena, any manjaka indrindra, nahita, tanaka fotsiny. Betsaka ankoatran'izay, sasany hoy izy, raha tia hahita volamena nareo, tambarinao aza. Tambarinao fotsiny. Angadio fa misy volamena. Dia nahita volamena, navita trano be zany. Sasany nalefa hoe, ndana makany tsiro mandidy, niady volamena, nahazo volamena, nanaovana fiangonana. Ny sasany aza nataon'ny tompo fotsiny hoe, mandehana, makany mpivarotra friperie ianao mividy palitao. Ento zay tianao. Lasa izy. Tonga ny an-trano izy. Ty zany ny palitoa nasain'i Jesosy vidiko. Jerena ny tao anatiny vola devizy ohatrany baiboliny lehibeany. Ary nomeny ny anankiray 100, anankiray 500 amin'ny vola australiana. Mba nataoko fantatry ny olona rehetrarehetra hoe izao ny fanomezan'Andriamanitra. Na vita fiangonana zany olona zany. Sasany nahazo vatosoa any amin'ny faritra loatra mangoro iny, any Ampitambe, any Mitianara, Antanambe. Dada, efa nahazo 19 miliara, efa nahazo 29 miliara, efa nahazo 39 miliara, izy daholo nanao ny fiangonana. Iny Ambatondrazaka, iny Andrefana iny. Fa nomen'Andriamanitra fontsika. Teo amin'ny asa tsika rehetrarehetra. Nampianarin'Andriamanitra isika. Tandro fio ny fahavalo. Dia tonga amin'izay lasa ny FPVM daholo ny olona, na tamin'ny katolika, na tamin'ny luterana, na tamin'ny islamo. Tezitra daholo mpitondra fivavahana. Tezitra koa dadarabe fa lasa ny daholo ny client rehetra. Mampilaza anareo mpiandra raha pitso ihany. Amin'ny 2:00 dia ataonay ratsana mivarotra nareo faty. Dia olo mpiandro hoe mbola rapitso zany aneo alina tandro fiotsika. Tandro fino may mitelombohitra anankitelo. Ny rehetra daholo nizay maraina ny andro. Lavolefo ny dadarabe. Tao may ho azy, ladoantsika rehetrarehetra may ho azy. Ho avy any zay amin'ny 12 ratsana mivarotra ianareo, tsy raharahina izay no mpiandry. Paitsany amin'ny 2
tandry finy mpiandro izy hoe may daholo dadarabe sy ny varatra entina rehetra daholo ny akanjony dadarabe. Izy telonahy na impidiry na hopitaly telo volana tandry na ikozotrotra nyity lavolefona avy any. Voninahitra ho an'i Jesosy zany. Ao ny rany Jesosy zay nataontsika ary nataony antsika mihitsy na hoe ny rany Jesosy ihany, tsy misy afa-tsy io. Io ny manasitrana, io ny manan-kery. Be dehibe ny sitrana n'izany. Olazaiko aminareo manokana ny fatrakazo aby voany aso ateo mpitandrina voany voaka tamin'ny heritaona. Tsy nisy ohatran'izany dada. Tsy isy tanàna miavonavo noatra zany amin'izay hitako teto ambonin'ny tany. Efa lasa daholo ny mpiangona tao 3 hitsidika izay mahay portaporta. Inona ozy aloha? Tsisy mety mandray. Aza mandray. Nahidy daholo varavarana. Fa nagaga nanaovan'Andriamanitra anay. Lehilahy 3 taona. Babena fondro zany fa malemby tsy azo atao ninina. Efa tany amin'ny tangalamena, tany amin'ny dadarabe isan-karazany sy ny ladoany. Fa tsy sitrana. Hoy pastera mivady andao any amin'ny FPVM. Vao nametra tanana nitsangana fotsiny teo lera olona era ho an'Andriamanitra amin'izany. Ny danaka amin'izay ny tanàna ray manontolo. Iza ny nanasitrana an'io? Jesosy. Vahoaka be heritaona fotsiny zay mahery kely ny nitondran'ny fiangonana. Tsika amin'teny zao efa 590 ny mpiangona ilay na mafy no teo. Zany voninahitr'Andriamanitra daholo. Amin'ny tenana anankiray nisy ny teny hoe rangahy anankiray boka tanteraka. Dongodongona daholo ny tenany rehetrarehetra ny lohany ohatra ny ovy. Tsisy zay tsy nalainy zany rehefa mety dadarabe ladoany tangalamena eny hatrany ampitan-dranomasina aza satria nanan-karena fa tsy afaka. Zazakely 10 taona no niteny taminy hoe dada ny rany Jesosy tiany manasitrana fa tsisy afa-tsy ty. Felany le rangatamaina le zaza pitika tery. Aza miteniteny zany ianao hoe rano kely tsisy dikan'iny ve dia asitrana? Tsangana le zaza. Efa milaza aminao aho fa mahasitrana ty. Ny raisiny vao nisotro n'iny izy ho ny mponinany indray mandeha ohatran'ny ndray mpimaso afaka daholo ny abokany sy ny dongodongona rehetrarehetra tamin'ny tenany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny rany Jesosy nanapily antsika FPVM nandritra n'iny taona iny. Fa nampalahelo azy. Le manam-panoezam-pahasoavana rehetra mahita volamena voaka ny fiangonana daholo ty tena mitady volamena ho an'ny tenany. Na vita trano be na azo fiarakodia faran'izay raitra dia nidirany devoly tsy niangona lahatsony fa lasa nitsangatsangana ny revirevy tany rehetrarehetra tany. Maro be ny voany zany ary zay ny nampitomany an'i Jesosy. Aivenareo izy rehefa meko volamena sy vola dia mandao tomany mihitsy izy nanomboka teo fa lazaiko anao andao ianareo. Jereo ny Ezekiela 24.
Ezekila 24 Ezekila 24 dia ny andininy 17 hoy izy hoe andininy 17 amin'ny Ezekila 24 andininy 17 manao hoe ny faolotonao dia misy fahavetavetana satria nanadio anao nefa tsy nadio anao dia tsy eo adio ho afaka mifalotonao tsony ianao mandra-pialako fo aminao. Ohatrany hoe nomeko ny rehetrarehetra anao dia nandao niezaka ny anadio anao amerina anao lasa niverin-dalana foana ianao fa nanadino ianao niezaka hanadio anao fa tsy mety madio tsony ianao. Zany no mampalahelo an'Andriamanitra ankehitriny ry havana nefany dia nitsotra izy fa raha mandao ahy ianareo andao anareo koa. Tsy mety tonga saina amin'izany mihitsy sika rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia le tantara faharoa tantara voalohany io raha mitady ahy ianao izy dia raisitsika ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 7 ka ny andininy 7 hoy izy hoe ary ianao ry Solomona zanako aoka ho fantantrao Andriamanitra ny rainiko ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehova dia mandinika ny fo ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Dia hoy izy indrindra hoe raha mitady azy ianao dia ahita azy, fa raha mahafoy ahy kosa ianao dia ariny mandrakizay. Raha vao mahafoy an'Andriamanitsika dia ariny mandrakizay. Zany mampalelo azy ry havana. Ka ity taona ity niona taminy fa tsy mbola nahita azy nitomany ohatr' zany efa tamin'ny 25 Desambra no niteny tsika tsy hanao bon anniversaire an' Jesosy satria mitomany izy. Nangina fa izay tsika tsy nanao bon anniversaire. Izao farany taona zao mbola tsy afaka zany tomany zany fa mikikika akapokapo ny lohany io dia mitomany izy. Fa lazaiko anao tsy tantony foko mieritreritra zany izy mitomany zany, tsy tantonao zany. Izy efa mikikika mitomany rehatra any amin'ny lanitra rehetrarehetra sy ny abakabaka ny ranomasina. Natsony dia ny fiiny fa faony ranomasiko izy ady mitomany izy mamafa ny ranomasina. Eny ho azy Jesosy. Pastera tomany amin'izay izy ho lasany devoly daholo ve ozy zany mpanompoky rehetra? Ho lasany devoly daholo ve mpanompoky rehetra pastera? Tomany ra izy fa tena mitomany izy. Maninona ho anao miteny zany? Tsy maintsy miteny ianao na tianao na tsy tianao.
lasa ny jangajanga daholo manomboka mpitandrina ny iraka mpampianatra ny mpiandra ny mpiomana eny na dia ny zaza tsy ampitoana aza eto amin'ity tany sy ny firenena ity mamon'olona ny ankabeazany sisa ny hafarany na manolana zaza tsy ampitoana zany ny mampalahelo azy zany rehetrarehetrarehetra zany noho izany araka ny teniny tsy misy iraka tsonina iray aza mahazo mandray olona na ny amin'ny trano fisainana na ny amin'ny mangingina fa mpabe maso daholo maka lazaina daholo zany manerana ny tany manerana ny Madagasikara fa natony sasany fanaovana fijangajangana fa vetavetana trano laika ny trano fisainako fiangonako lazaina daholo eran'ny Madagasikara zany fa tsy mahatanty zany fa mandray izy alery ah gogogo mitomany reto mpitandrina reto mekonao ny anarana tsy azo tonony neto zany maro be vavaraiky dolo ny anarana raha vao miantso anao ary mpitandrina naizanaiza aorinan zao tombovao zao dia mahatsiarova teny ianao fa miandry anao Jesosy eo amin'ny boroko mitomany hananatra anao farany ary eo izy ny tiany fanapahan-kevitra farany inona ny hevitra ao anaraka asa anaraka devoly iraka koa no ataony an'izany efa ao daholo ny anaran'izany tsy azo tononona eto sampana ao anatin'izany mpiandry tsy tononona intsony fa mitomany Jesosy ary tsy zaka mihitsy mahita azy mitomany tezitra mihitsy ny anjely tonga dia nandray ny tropetrana izy fa rano androany izao tontolo zao ny anjely fa olona tsy manjary reo vao mainka mitombo ny fahavetavetana ana Madagasikara satra any am-piangonana dia nitsangana daholo ny tropetra rehetrarehetra saika itsoka ny anjomara ny anjely noho Jesosy hoe oka 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 hoa dia tomandra izy alolo amin'ity taonyity ty taonyity zany ry havana fotoana ny fibebahana farany rehefa tsy anaiky bebaka tsony ianao ka tsy anaiky zany bebaka zany tsony ianao vitatreo ny ianao faranan'Andriamanitra teo ny fiainanao tezitra izy fa sady mitomany izy ny tezitra dia tsy mahazaka zany dia mandao anareo ary efa avy eo satria anjaranareo sisa nimeritreritra zay tian'Andriamanitra olazaina amin'izany aminao amiko amintsika tsirairay avy mandinitera daholo androany zavy zany Jesosy zavy zany rehefa eno Jesosy dia efa miaingany hatrana anao efa mandoa alika eo naminy zay fanapahan-kevitra ho farany sisa ny tadiaviny amin'io ranomasina anody anao ny ranomasiny ary tsy mahasoa anao zany amin'ny andro iainanao ety an-tany mazana ny tenin'Andriamanitra ho ela velona ny le any sisa nataon'Andriamanitra hoe fara-miantso ny anarako kosa izy dia ho ambinina afo zay ataovy zay bebahanao amin'ity taona ity voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahitra tany rehetra amen Jesosy mora fo indrindra tsara sady
Avana malala rehetra eo amin'ny tompo mivelatra eto anoloantsika ireto fanasana masina ireto. Ny tompo ry havana tenitedy fa nonofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana nonofoko sy misotro ny rako Jesosy manana fiainana mandrakizay fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Kanefa hoy ny tompo mba tsarovy aho na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Andeha atsiaro azy isika ry havana indrindra fa izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy antsika hanavitra antsika fa tsy miova izany fitiavana antsika izany. Eo mpitsanganana no anaovantsika ny laharan-kira fahenina amby 30 ao amin'ny firana protestanta. Mo haiko tataraina ny asoavanao, mifamatra tamin'ny aina ny fitiavanao. Ny vahoaka sesehana izay nahazo famonjena no hidery ilay mpamonjy soa. Jesosy no derao, izay nataony ambarao Jesosy no derao. Ary ny andinin'ny fahatelo hoe hoderainay lalandava ny anaranao fa ny aizina ny sava eo amasonao. Hitsangantsika ry havana anatanteraka izany hira izany. Moaiko tantaraina ny asoavana mifamatra taminy aina ny fitiavana vahoaka sesena zay nahazo famonjena. Jesosy no dera, Jesosy no dera, zay nataony ambara. Jesosy no dera, uderainay lalandava ny anarana fa ny aizina ny sava eo masinao na tsy tiany sasany azy ny anaranao malaza. Zaho kosa ankalaza azy reny. Jesosy no derao. Andeha hivavaka isika ry havana. Saotranao zahay Jesosy eo fa namindra fo taminay ianao.
na dia olona ratsy tsy mendrika eo anatrehanao ary izahay no tahinao na rovanao no velominao na tratra izao taona vaovao izao. Alahady voalohany amin'ny taona iraisanay latabatra aminao Andriamanitra araka amin'ny teninao izao natao fahatserovana na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Mangataka aminao ary Tompo, amasino ireto famantarana ireto, mofo mivolavolain'ny tanan'olombelona, nandrahoana tany amin'ny fatana fandrahoana, nandehandeha teny tontolo eny, fa amasino mba mitena anao Jesosy Kristy Tompo, tsy manatsiny, tsy mba nanota, manana ny hery sy mifahefana rehetra any an-danitra ety tany, eny hatrany ambamin'ny tany aza. Amasiniko reto divay reto Jesosy eo, fa novidiana tany amin'ny mpivarotra ihany reo, nafangaro tamin'ny rano izay mamelombelona ny zavaboary, fa manadino loton'ny nofo rehetra. Amasino mba mitena ranao izay nanadiovanao ny fahotanay, nanasanao ny elokay. Dia amasino ny mofo tenanao ary amasino ny divay ranao Jesosy Kristy Tompo. Ary reto mpandray mifanasan'ny Tompo tonga eto ankehitriny, ray latabatra aminao. Amasino izahay Jesosy mendrika izao fanasana masina izao, fa ianao dia sarotiny ka miteny hoe na iza mihinana ny nofoko sy misotro ny rako amin'ny fanahy tsy mendrika, mihinana sy misotro fanamelolohana izy. Mba tsy hanameloka anay ny finananay ny nofinao ary fisotroanay ny ranao. Ary reto diakona mpiara-miasa aminao, handray anao voalohany reo Jesosy. Mangataka aminao amasino hatrany tapindokatra ny apaladia, fa tsy mifahalemena maha-olombelona no hita amin'ny olona, fa ny voninahitra ho aminy ka ho resy lahatra ny olona, raha vao mandehany amin'eny izy ireo mitondra ny nofinao sy ny ranao. Dia amasino izay rehetrarehetra tonga eto ankehitriny Andriamanitra, mba ahitany tavanao, fa ianao no miteny hoe aoka ho masina ianareo, fa masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Dia amin'ny anaranao Tomponay sy Andriamanitra nanaovana izany vavaka izany, misaotra mpamonjy eo. Amen. Misy filazana maika be teriavana ny fiarakodia 5818 TBF, akisaka angambo izany fa mibahana 5818 TBF. Fa Jesosy Kristy Tompo riavana tamin'iny alina iny izay namadiana azy, dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako izay zaraina ho anareo, izao natao fahatserovana, na oviana no mihinana ianareo. Ary tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana ny Tompo dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho an'ny maro famelako ny elokareo, izao natao fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny Tompo no mihinana amin'ny tony mofo itony ary misotro amin'ny tony kapoaka itony, dia manambara amin'ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Hoy ny Tompo, indro efa voavoatra ny zavatra rehetra, ko asaony olona ho amin'ny fanasana. Eo am-pizarana ireto famantarana ireto eny amintsika eny ary riavana, no dia hanatanterahantsika ny laharan-kira 570 ao amin'ny firana protestanta. 570 ao amin'ny firana protestanta. Endre izany hafaliana fa velonaina izahay, tanteraka ny faniriana ka dera ho anao ray, atolotra tokoa ny tena mba ho fanahy-tsitraka ao, satria manaiky sehekena ho tonga olom-baovao. Izany hafaliana
tanteraka ny fanorina atolotray tokoa ny tena mba ho fanaty tsitrakao satria manaiky sekena ho tonga olom-baovao ny tany razanay malala ry Jesosy tompo anjakao iornety ny fiadanany entinao ny aizonotany sava ny fahantrana koa andao fa ho tarafy ny mazava anjary tany vaovao ny fiangonanao angoly fa na eo teny iray ka tsy zarazara intsony fa ianao ny mampiray dia ho fanasina fanilo ho an'izao tontolo izao ijory tsy andrarakilo hitafy toetra vaovao ro ambitelopolo ambenjato zao no ataotsika ny hery ampianaro ao tompo mba hiambina mandalo tahaka ny rivotra ny androko ka mialana isan'andro isan'alina ambara-pahatapitry ny fiepitoako ampiana roa aiambina mandalo tahaka ny rivotra ny andro ka mialana isan'andro isan'alina tapitry ny fiepitoako endreny voninkazo raha vao marainy fa tsara ka mamirapiratra ny eza kanefa maty izy amin'ny ainandro be ka raha ariva dia simba ny tareny ny tenako ny voninkazo ka hitsa
anaty ny heriko mierina ka tsy mba hita ny alehany malaky tahaka ny tselatra ny andro ka tsy miatoato ao am-pandehanany ry tompo apio ao mba hiomana dio funa izano aliako ampaherezo mafy ao mba omala mba tsy ho tonga tamiko ny fetrako izatsika amin'ny raha 7 izany hira izany ompizarana ny mofo sy ny rano Jesosy 7 Jesosy sakaiza tsara be ny fitiavanao tsy mba misy voarara tsy hiavana aminao mahagaga ny habe ny antranao Jesosy sakaiza tsara ny fitiavana tsy mba misy voarara tsy hiavana aminao mahagaga ny habe ny antranao Jesosy mba manapia ny mpanompo kelinao tsy hivily tsy hany fa hanaradianao emalemy nefa be ny herinao Jesosy mpamonjy mora manapia mamonje fisanandro isan'ora misy fahavalo be zay mamely ka arovanao ane valambefapolo ampidimanjato nataotsika ny any 4 mantsy mbola tsy mirehitra ny jiro valambefapolo ampidimanjato Jehova no mpiandry ahy tsy mba misy atahorako nahazo daholo ve tsika ato amin'ny réseaux sociaux tompoko Jehova no mpiandry
Yesu no mitondra. Ai maintso no andriako. Eny fanontany karakaina dia ody sahalonaka. Ary eo amoron-dranonaina ialany foky sasatra. Ary eo amoron-dranonaina ialany foky sasatra. E Jehova no mpitarika. Ao andalam-pamarinana koa tsy ho kivy ny fanahy. Amin'ny alim-pahafatesana ianao ry tokoko sy hery. No iara-dia amiko ka nitsoraka azonao mahery. No anafaka ny taotro ka nitsoraka azonao mahery. No anafaka ny taotro amelaranao latabatra. Eo masom-pahavaliko namboaranao kapoaka. Mampahery sy mahafapo. Eny indra fotsy hitalany no hiaraka amiko izao. Mandra-pahatongako ho andry any-pahazavany tavanao. Mandra-pahatongako ho any any-pahazavany tavanao. Ho an'ny any amin'ny quatrième tompoko azafady raha efa vita ny fizarana ny nofo sy ny rahan'i Jesosy ho an'ny olona dia mba rehatra kely ny jiro famantarana nareo amin'ny quatrième étage. Ataontsika ny rahanao atompo eo andininy voalohany ihany. Ay, efa mirehatra ny jiro any amin'ny quatrième. Aoka fantatrareo zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena no nentina nanadiovana nareo tamin'ny fitondrantena adala
izay azonareo tamin'ny entindrazana fa nyrasoany Jesosy Kristy tompo toy ny rano zanak'ondry tsy misy klema sy tsy misy pentipentina. Jereo ny azo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly fa teo ny nanavotana anay, teo ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy ianareo. Ary teo amin'ny azo fijalian'io Jesosy Kristy tompo, lay tiatsika, lay tsy miova, teo amin'io azo fijalian'io izy nanao ilay vavaka mezinezina manao hoe mamelany elony ray eo fa tsy fantany izay ataony. Amen. Manatona aho ka miondrika hanoroka ny tongo masona izaho izay olona tsy mendrika ary tompo havaozy ho anao. Hitsangantsika ry havana eo am-panatanterahana izany. Misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavanao aminahy, na dia ratsy ary izahay, na dia tsy mendrika ary izahay, tsy nanadino anay elo ary tompo fa ny tamin'ny fiainanay. Afaka miray latabatra aminao izahay amin'izao taona vaovao sao eto amin'ity toerana masina ity. Ao amin'ny nofonay ankehitriny ny tenanao, amin'ny hery anay izany, amin'ny tanjaka anay izany. O Jesosy kely mandehandeha izahay mandritra ny taona 320 ijoro vavolombelonao, anatanteraka miasanao, satria ianao ray miteny hoe satria velona dia velona ihany koa ianareo. Saotra Jesosy io, saotra mpamonjy io. Amen. Sotoinareo rehetra ity hoy ny tompo fa ity no rako ianona fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelana ny helokareo. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo, misao rasy ao nareo. Tsy mba nilainao ny rano zanak'ondry, tsy mba nilainao ny rano zanako sy ny zanak'ondry lahy, fa ny tenanao sy ny ranao Jesosy no nalatsaka ho fanadiovana ny fahotanay, fanasana ny helokay. Mikorina ao anatin'ny tenanay ankehitriny ny ranao Jesosy. Anadio anay izany, anelany helokay izany, anala ny rofo sy ny aretina rehetra ty anafinay izany, fa ianao no miteny hoe ny rako efa nalatsaka ho fanavotana anareo. Saotra Jesosy, faly izahay no izany famonjenana nataonao izahay, ka indreto izahay mahihitra Jesosy fa ianao resakaiza tsy mba mahafoenay. Jesosy sakaizana, Jesosy oana, sadi tsy
izany fitiavanao izany fa tsy nataonao hoe mpandrompolo intsony izay fa nataonao sakaizany fa za rehetra renao tamin'ny rainao dia nambaranao taminao izany sotra mamonjy io sotra indrindra zokomanalo voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy alleluia masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahitra tany rehetra amen tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Mipetraka ny fiangonana eo mpanatazana ny fanatitra sy ampanangonana ny kapoaka andeha mba ataontsika amin'ny hira 470 ho marika milaza famandiny taona vaovao isika 470 ao amin'ny firana protestanta mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao Zanahary no mitaiza ka isaory sy ajao. Mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao Zanahary no mitaiza ka isaory sy ajao. Miraso miopi Jesu tompony derao miravoa mifali velonaina ianao mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao Zanahary no mitaiza ka isaory sy ajao. Zao no andro mampifaly, andro lehibe anio, dia hira mifamaly no atao ankehitrio. Zanahary no mitana mifalia ianao, tonikira hoe hosana no mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao Hosana hosana ho anao ry tompo firana fiderana no asandratra izao dera saotra hery laza ho anao mpanjakanay, ho anao aneny aja raisoa anao izao.
falia risakaizy hoanareo amin'ny deuxième étage ny amin'ny quatrième étage izafady raha vita ny fanangonana ny kapoaka sy fanaovana ny fanatitra dia mba retikely ny jiro famantarana. Misy voady tia izay vakina amintsika fisaorana fakasitrahana misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahina fahasoavana fahasalamana sy izy rehetra ny tondranao ny fiainanay nandritra ny taona 2024 iny. Makasitraka Jesosy aho dia mbola apetraka fiainao ampelantananao indray Jesosy ny fiainanay manontolo mandritra ity taona 2024 ity Jesosy aho tsy misaraka aminao mandrakizay zahay sy ny ankohonako Jesosy. Misaotra Jesosy vola 5,000 ariary atolotra ho amin'ny rahalahy Patrisy ao amin'ny koral raisy tompo fa vokatry ny fonay 70,000 ariary le vola fa 50,000 ariary ny voasoratra ho ato ka dia zay zany. Isoratsika Andriamanitra ry havana vita somatsara izao firaisana latabatra tamin'ny teto amin'ity toerany amin'izao voalohan'ny volana janoary taona 2024 izao. Isoratsika azy zany. Zao no afatra avy amin'ny tenin'ny soratra masina ho anao izay niray latabatra tamin'ny tompo androany. Dia hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Efesianina 2:2 ny 9:7 manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Raha manaiky ianao hiala amin'ny fahotanao, raha manaiky ianao mbola anatona ny Jesosy Kristy tompo mandrakariva, ankohonan'Andriamanitra ianao ry havana fa natsangana ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Andeha marana izao fotoana izao ary isika ry havana ka mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano no anaovantsika ny laharan-kira 520 ao amin'ny firana fanampiny. Ny andininy voalohany mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano ary ny andininy faharoa ao aorian'ny vavaka sy ny tsodrano. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy eo, anao ny hery, anao mihaja sy ny voninahitra. Andeha hitsangantsika hanatanteraka an'izany. Jesus, Anna niata, sifuni. Vavaka isika ry havana. Misaotra Jesosy io. Misaotra indrindra ry tompo ty anay. Lay tsy mahafoy anay. Lay nanao fanekena mandrakizay taminay zanak'olombelona hoe na dia hifindra ary ny tendrombohitra ary na dia hihetsika ary ny havoana
tsy hiala aminareo ny tanam-pamonjeko. Na dia mampitomany ianao foana ary izahay Jesosy ety amin'izao tontolo izao, dia mbola mihevitra anay mandrakariva ianao, mijery anay masinao, mandinidinika anay ianao tahaka mifandiniky ny mpiandrondro ny ondry andrasany any an-tsaha no ny fitiavanao izany Jesosy. Petraka am-pelatananao ary ny fiainanay amin'ity taona 2024 ity, mbola iseho aminay mandrakariva amin'ny fahatsarana sy ny voninahitra ao. Tamin'ny fiainan'ny olona tsirairay ianao Andriamanitra, raha mino ny anaranao izy ka matoky anao. Anome azy fahasalamana, amin'ny azy izay riny ny fony, hita azy amin'ny asa fivelomany. Ny mpianatra ho toloranao saina fahendrena sy fahalalana, mba ho lohany fatsorambo ny araka ny teninao. Izay efa miasa ataonao misondro boninahitra fa avy aminao izany. Trotra mambavaka izay ny ray aman-dreninay dada paster Randrena Tandrozany Josefa. Mangataka aminao mbola amezanao azy tombonandro, amezanao azy hery sy tanjaka ary fahasalamana mandrakariva Jesosy io. Ahafahany mitondra izao vahoaka marobe izao anatrianao, mba hifalianao rehefa tonga any aminao izay rehetrarehetra izao. Trotra mambavaka izay ny Fiangonana FPVM manerantany Jesosy io. Ataovy ao anatin'ny fiangonana mandrakariva ary toetra ho amin'ny isan'andro mifanahinao masina, dia ho saina ray sy vava ray no iarahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Mahatsiaro mambavaka izay ny firenenay Jesosy, jereo amin'ny filohan'ny Repoblika, jereo izay rehetrarehetra manana fahefana hatrany amin'ny filohan'ny fokotany, mba hatahotra anao Andriamanitra hiala amin'ny fanompo-tsampy, hampianatra amin'ny vahoaka malagasy koa amin'ny fialana amin'izany fanompo-tsampy izany, fa izany tsy hamonjenao amin'ny taninay ry Tompo. Dia apetraka am-pelatananao ary ny fiainanay, ary reto olona tonga teto reto Jesosy io, manana izay vavaka atao aminao izy, vavaka tsy mba hambarana dia mivady andefy mandro na amin'ny zanaka, fa ianao no hanambarany azy, koa ianao ny fitarainany ry Tompo. Mifona aminao a Jesosy raha manapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny sakaizanao, hiakatra ny amin'ny lapa amin'ny voninahitra ny lanitra ny anjelin'ny lanitra, ny hain'ny vavaka nataonay teto. Boky vaovao ndray ny boky ny fiainanay, fa efa ny valona ny 2024 mangataka aminao Jesosy io, aza ela amin'ny valim-bavaka, fa taterao amin'ny teninao ho afainganao ary moa hitarehetrehitra vao. Izany vavaka izany ry Tompo, dia ndreto izay manakambana amin'izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay izany an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ane mifanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra, menay niny anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny fakapana, hamanafanay amin'ny ratsy, fanao mifanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo anentsotra izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: Andriamanitra ny hamasina anareo mba samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa na amin'ny tenanareo na amin'ny ainareo na amin'ny fanahinareo, mba tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, mahatoky izay niantso anareo anana firaisana amin'ny zanany. Ary izy no miteny aminao androany hoe: mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy io. Amen. Ny andininy faharoa nataontsika dia faranantsika amin'ny Trinité masina izany.
voninahitra ny eo an'andriamanitra irery ihany. Alleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo mipetraka isika mirary ny tombavao feno fahasambarana eo ambany fitantanan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika rehetra ry havana. Dia mitoy ny fiderana izay anarahantsika ny mpiantsa fiderana any amin'ny 4e étage.